ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Miarabantsika ariavaka malala tratrity zoma fa 7 ny volana jona ity. Ny mofinaina voalahatra ho antsika ariavaka dia ny taratasy nosoratana ho an'ny Efesianina toko faha-4, Efesianina toko faha-4 ny andiny faha 110, Efesianina toko faha-4 ny andiny faha 110 ka hatsahatra amin'ny andiny faha 19. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy ry havana. Ary izy no nanome ny sasany ho apôstôly, ary ny sasany ho mpaminany, ary ny sasany ho evanjelista, ary ny sasany ho mpiandry sy mpampianatra, ho fanatanterahana ny olona masina ho amin'ny asan'ny fanompoana amin'ny fiangonana, ho amin'ny fampandrosoana ny tenan'i Kristy, mandrapahatonga antsika rehetra ho amin'ny firaisan'ny finoana sy ny fahalalana tsara ny zanak'Andriamanitra ka ho lehilahy lehibe mahatratra ny hodiny halehiben'ny fahafenoan'i Kristy, mba tsy ho zaza intsony isika ka ailangilana sy ampitambolembolen'ny rivotry ny fampianarana samihafa rehetra amin'izay petsy ataon'ny olona sy ny fiendreny hahatanteraka ny hevitry ny famitahana, fa mba hanaraka ny marina amin'ny fitiavana ka hitombo amin'ny zavatra rehetra ho amin'izay lody Kristy. Izy no itomboan'ny tena rehetra izay akambana sy ampiraisina tsara noho ny fifanompoan'ny isan-tonony araka ny fiasan'izay rehetra momba ny amin'izay mety ho anjara asany avy ka ampandrosoany tenany amin'ny fitiavana. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Misy dikany hoy ny apôstôly Paoly ireo karazana fanomezam-pahasoavana maro samihafa ao amin'ny fiangonana. Misy antony ny antony nanomezan'Andriamanitra, nanomezany fanahy masina azy ireny. Eto dia misy ministera izay notsongain'i Paoly manokana, dia ny ministeran'ny apôstôly satria moa mbola velona ny apôstôly tamin'izany fotoana izany, ny ministeran'ny evanjelista, ny ministeran'ny mpaminany, ny ministeran'ny mpiandry, ny ministeran'ny mpampianatra. Ireo tsika tsy resaka eto inona avy moa izany ireo karazana ministera ireo, lesona lavabe raha ohatra ka fakafakaina ny hoe inona marina tokoa ny atao hoe mpiandry, inona ny atao hoe evanjelista, inona ny mpampianatra iny, lavabe tokoa izay. Fa nahoana dia misy karazana ministera ao anatin'ny fiangonana. Ho an'ny fiangonana protestanta dia manana ministera mpitandrina izy, izay mifanindry indrindra ministeran'ny evanjelista eto, mifanindry koa ministeran'ny mpiandry eto, ny mpitandrina. Ao koa ny ministeran'ny olona izay mifanindry koa amin'ny ministeran'ny mpampianatra na mpaminany io. Ao koa ny ministeran'ny ny diakona izay mpanao asa soa amin'ny fijerentsika azy ankehitriny izany, fa tsy amin'ity akory ao anatin'ny tokotanim-ben'ny protestanta, ny mpitandrina, ny mpampianatra, ny olona, ny diakona. Fa itsika fitsika mandeha hanampy ministera hafa toy ny hoe ministeran'ny mpiandry, ny katekista sy ny hafa, mpitory-teny moatiorina kely sy ny sisa rehetra. Fa inona moa no antony ministera ireny? Inona mahatonga an'ireny fiangonana sy ny soatra masina manokana ireny ministera ireny? Inona ny antony nanomezan'Andriamanitra azy ary inona ny antony nanorenan'ny fiangonana azy? Dia mahazava izany ity mofinaina an'io ity. Ny voalohany dia hoy izy manao hoe mahatonga ny olona ho amin'ny fahatanterahan'ny olona, tonga tanteraka ny olona. Ahoana moa ilay olona tanteraka? Ahoana moa ilay mpino tanteraka? Ahoana ilay hoe mpino izay mby amin'izany fahatanterahana teny eny ny apôstôly Paoly izany amin'io andininy eto am-pelantanantsika io. Paoly dia sokajy roa na telo, misy dingana roa na telo. Voalohany dia amin'ny fiainana kristianina izany. Voalohany dia ilay fandraisana an' Jesosy, ilay finoana an' Jesosy, ilay fanekenan'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy.
aorinan'ny fandraisan'ny mpino hoe fankatoavany an' Jesosy tompy sy mpamonjy dia iny lay fiantombony lay tenen'ny Paoly hoe abdi mpianarana rehefa mandray an'ny tompo ho mpamonjy ny olona dia misy lay ambarany hoe tanora fanahy hitantsika neofita moa filazany azy amy Timoteo lay mbola mandeha ny abdi mpianarana dia arakaraky ny tombony iny eny zany hoe mitombo ara-panahy ny olona manomboka amin'ny rononom-panahy ho Paoly de mitombo izy ary zay ny ilany reo ministera reo ny ministeran'ny evanjelista de le ministera mampifoan'lay olona manaitra lay olona mitoromasony mahatonga azy ahafantatra an' Jesosy fa misy ny ministeran'ny mpampianatra izay mahatonga ny finoan'ny olona ho lasa lavitra kokoa dia teneny hoe ho amin'ny fahatanterahana zany hoe rehefa tonga am'lay afaka am'le rononom-panahy izy de miditra amin'ny fahamasinana amin'ny fahamasina-piainana io lay manomboka miaina ny etika kristianina miaina ny fiainana kristianina by amin'io fa tsy mbola io lay izy ho Paoly tsy dingana manaraka ny fizorana ho amin'ny fahamasinana fa ahoatran'izay dia mihazakazaka ho amin'ny fahatanterahana ary dia ny antony reny ministera reny de zao mahatonga ny olona ho amin'ny fahatanterahana amin'ny ataontsika hoe amin'ny anthropologie dia misy a ny ataony amy fianarana anthropologie de misy nantsona hoe rite de passage zany hoe misy karazan-drazana fomba isan-karazany a fiampitana amina dingam-piainana ohatra raha jerena amy teny malagasy de ny rite de passage ohatra mpiasa ny ala-volon-jaza ny famorana ny fanambadiana ny famadihana zany de karazana rite de passage dia eto Paoly any de mazava ho azy miresaka hoe ny fiaina kristianina koa de misy dingam-piainana vita batisa ianao de miaina ny rononom-panahy dia mitombo ny fahafantaranao ny tompo de amafisinao zay de manjary tonga ampandray fanasan'ny tompo anao ka tekomenina ianao tonga ampandray fanasan'ny tompo anao dia tsy olona mandray fotsiny tsony ianao rehefa aveo tonga mizarandray ianao de tonga mihitatra ianao mivelatra ianao amin'ny asa fanompona mety ho tonga tekona tonga mihitatra ianao amin'ny asa fanompona mety ho tonga mpitandrina sy ny sisa rehetra izay ny dikany arisaky reny fiampitana fanompony reny tsy ireny akory ny mahavovonjy mazava ho azy protestantsika ny finoana ny mahavovonjy fa izao ireny dia fizoranao amin'ilay fahatanterahana aikay ny antony reo ministera be de be anatin'ny fiangonana reo tsy amy lafi ny fandraharana loatra amin'ny fiangonana voalohany tsy amy lafi ny fandraharana tena ilain'ny fiangonana ny fandraharana mazava ho azy ny fandaminan-draharaha fa ny tena tanjony reo karazana ministera ao anatin'ny fiangonana reo de zao mba hahatonga fitombona fivelarana ka mahatonga an'ilay mpino ao anatin'ilay fiangonana mizotra ho amin'ny fahatanterahana fa ny faharoa zay antony io ministera io ihany dia hoy ny andiny fa telo ambin'ny folo hoe zao a mahatonga tsika rehetra ho amin'ny firaisan'ny finoana sy ny fahalalana tsara ny zanak'Andriamanitra dikan'ny faharoa koa de zao mahatonga ny fahalalana tsara an' Jesosy reo karazana ministera be de be anatin'ny fiangonana reo de zao nataon'Andriamanitra nataony ny fanahy masina nataony ny fiangonana mba hahatonga antsika hitombo fahalalana any Kristy hitombo fahalalana any Kristy ndray maka sendra maheno radio tsy miankina betsaka moa ny radio tsy miankina ao anatin'ny radio tsy miankina tsy miankina fanjakana zany radio privé tsy miankina anankiray satria ianao zany mandeha fiarakodia de indraindray mba manakoroisarisa ino diso teo radio onja-peo eo de sendra nahita radio sendra naheno radio anankiray aho zay ao anaty fotoanany fiarakodia dia radio tsy miankina saingy radio mitory miresaka fivavahana fa rehefa miresaka ilay fivavahana izy dia mitona ny olona anaraka lay fivavahana tsy zay moa fomba tokony ataony mivavaka rehetra fa lay fomba zay itaovana lay mpivavaka de zao tena lay mialatsiny sanatria tsy hoe mitsara sanatria de sanatria ny vava tsy afaka mitsara an'izany sika fa miresaka lay metody fotsiny
dia rehefa miresaka lay méthode izy de zao ny fomban'lay fivavahana no entiny amin'ny taonan'lay olona. Kristianina le izy, raha tsy kristianina tsy ny teny, raha tsy kristianina tsy ny resaka zavatra ohatrao satria tsy kristianina fa mitonona ho kristianina tsara lay fivavahana saingy ny fifadiana sakafo anankiray manokana, ny fanantotanterana andro anankiray manokana, ny fanantotanterana fomba anankiray na dingana anankiray manokana ao anatin'ny fiangonana ohatra hoe ny batisa, zay no hoentiny mitory ny filazantsara. Zay no ataony hoe mitory ny fivavahana kristianina, manantotrantotra andro anankiray, mitona ny olona hanaja andro anankiray, mitona ny olona mitona ny mpino hibanjina andro anankiray na hibanjina fomba anankiray, ny fomba fanatanterahana n'lay batisa, ny fomba dia lasa nieritreritra ina aho sanatria tsy ny tsara. Ny Jesoa angera i Paoly nge mpamindry Jesoa nge natovy ve ro apôstôly rehetra de zao rehefa nitory ny filazantsara de nitory ny famelan-keloka ao am Jesosy Kristy tompo e. Tsy filazantsara raha vao ivelan'izay, raha hoe ny fomba no itomana ny olona ho kristianina de tsy filazantsara zany. Raha ny andro na ny endrikendriky ivelany no tomana ny olona, mampinoana ny olona de tsy kristianina zany. Fa ny maha kristianina ny kristianina voalohany indrindra de fitaomana ny olona handray ino an' Jesoa ho mpamonjy, handray an' Jesoa ho mpamonjy, handray le famelan-keloka natolotry Jesoa. Zay ny voalohany indrindra, zay ny maha kristianina, raha tsy zay tsy kristianina. Tsy hoe satria manaja andro anankiray ao anatin'ny herinandro de zay ny maha kristianina, na hoe satria najaina le fomba be dibe tam'ty de zay ny maha kristianina, tsy zay. Zany de conséquence, zany de vokatra. Fa ny maha kristianina de safidy hoe za ino an' Jesoa aloha voalohany indrindra, handray azy ho tompy sy mpamonjy aho, no zany dia izao nataoko. Ravako malala, izay ny dikan'ireo ministera be dia be ao anatin'ny fiangonanareo, tsy hoe fandanian'andro, tsy hoe fandaniam-potoana, tsy hoe fanalavam-potoana, tsy hoe fandroritana an'izao na izao, fa matoa mipetraky ireo ministera ireo zay tenenin'ny Paoly amin'ny Efesianina ity, ary misy eo anatin'ny fiangonana de zao mahatonga antsika mby ahafantatra biby kokoa an' Jesoa. Matoa asiana mpampianatra sekoly alahady, masoa asiana mpiandry, matoa asiana mpitandrina, matoa asiana diakona sy lona de zao mba hahatonga antsika hitomby fahalalana any Kristy. Inona moa zay mpino nefa tsy mahalala zay ino? Fa ny fahatelo de zao, hoy ihany izy manao hoe mba tsy hahilangilana sy hatambolombolen'ny rivotry ny fampianarana hafa rehetra amin'ny saim-petsy ataon'ny olona sy fiendreny hahatanteraka ny hevitry ny famitara. Lafy ny fahatelo de zao ndray, aia eto am'ty tany ty dia misy karazan'olona fetsy izay mandrebireby ny olona, misy karazam-pivavahana maro koa zay mitona ny olona hiala amin'ny fivavahana tena izy. Misy fampianaran-diso be dia be, ary mihoatra noho zany ara dia misy filôzofia maro isan-karazany izay mitsoka eto am'ty tany ty, de tokony mahavaly fanontaniana ny amin'ireny ny mpino. Tsy hoe zany manao hoe tsy zay tsy miresaka an'izany zay fa de fivavahana ihany. Eny e, zava-dehibe zay, fa ianao olona men'Andriamanitra fahazavantsaina, mila hazavainao ny olona. Zay no tonga am'teny manao hoe mba tsy hatambolombolen'ny rivotry ny fampianarana samy hafa. Tamin'ny andron'ny Paoly de efa be dia be ny rivotry ny fampianarana samy hafa. Firinjato taona, 2000 taona mahery zany zay. Maika fa am'izao andro ilatsika zao de vao maika misy fampianarana, ary io tsy amy lafin'ny fivavahana ihany fa amy siansa. Amy siansy zao de mbola misy olona mieritreritra hoe ny tany de fisaka fa tsy boribory. De be dia be tena io tany io fisaka fa tsy boribory io de mbola be dia be ataovy any amina tany manoso tahaka any Etats-Unis de mbola misy olona mieritreritra hoe ny tany ty fisaka. Am'izao andro zay hitazana efa hita eny amy zana-bolana, efa nisy olona niakatra teny amin'ny habakabaka de naka sary ny tany tamin'ny fakan-tsary de nahita ny tany ho bory. Sfera zany sferika eny amin'ny somary fisaka ny tendrony dia fa mbola misy ihany ohatran'ny disque io, zany hoe ohatran'ny fisaka boribory ohatran'ny vy
misy te malagasy efa tranainy zay efa tamin'ny andro taloha sadebadeba hoy mpampianatra fizika atao amin'ny lycée Galilée taloha Ramsey Martial de sadebadeba ozy mantsy ny disika ahoana moa neritreretanao ny tany ho sadebadeba disika de ny tany de tsy fisaka tahaka ny disika fa ny tany de bola hoe afaka malala ohatsika manao hoe PDP ny karazam-pampianarana izay hitatsika sy rentsika eto ambony tany hoe Paoly manao hoe ny anton'ireny ministère reny de zao miaro atsika amin'ny fampianarana maro zay mitsoka eto ambony tany ary efa tsy manao ny asany reny ministère reny rehefa tsy mananateraka tsara ny asany reny ministère reny de zao tafiditra ao anatin'ny fampianarana jiso isan-karazany ny finoana ary de manjary mipino koa atambolimbolin'ny fampianarana maro isan-karazany re afako mandray sanjara am'ireny ministère reny ianao aza faly mandray fotsiny ka faly andray ndrononom-panahy fa mandray sanjara anatin'ny fiangonana misy ianao any midira fikambanana midira sampana mizara tenin'Andriamanitra ary aoka ho tamana fa arakaraky ny ianarana arakaraky ny izaranao no mampitombo anao misy fomba fiteny frantsay manao hoe rehefa mampianatra ange ianao de miana de lasa mianatra indroa zany hoe zavatra rehefa resahanao zarainao sokafanao ampiarapelona aminao ny resadresaka zao mampitombo zany fahatelo zay ho Paoly fa ny fahefana de hoy Paoly manao hoe mba hanaraka ny marina amin'ny finoana inona lay marina amin'ny fitiavana mba hanaraka ny marina amin'ny fitiavana be de be ny olona mitopy-teny fantatra ho manana ny marina saingy zao marina amin'ny fanohitra amin'ny fitiavana be de be ny mitopy-teny fohitra mitopy-teny fantatra ny amin'ny hoe ity ny finoko saingy tsy arahany amin'ny fitiavana raha dia fitiavana araha finoana fivavahana na marina arahana ao anatin'ny fahakalana Paoly de manazava fa ny marina ara-pilazantsara de tsy mamotika akory fa ny marina ara-pilazantsara de mampiomby mahafinaritra be ny anazavan'ny Paoly manao hoe manaraka ny marina amin'ny fitiavana manjary tsy olona legalista zany na amin'ny ara-panahy io na amin'ny lafiny zavatra maro samihafa tsy olona legalista ny kristianina fa olona manaraka ny marina amin'ny fitiavana tsy zioga ho anao zany fanarahana lay marina satria tianao ary lay marina tsy ametrahanao zioga eo amin'ny olombelona namanao ao anatin'ny fivavahana zany fa tsy fivavahana kristianina tsy zioga mihitsy fivavahana kristianina de zao arahana amin'ny fitiavana marina arahana amin'ny fitiavana tsy marina arahana tsy fanaraha tsy hoe ataotsika hoe finoana ara-pitsipika fotsiny tsy hoe fanarahana an'Andriamanitra araka ny fitsipika fotsiny fa fanarahana an'Andriamanitra araka ny fitiavan'Andriamanitra zava-dehibe nefa zany hoe za manompo an'Andriamanitra amin'ny fitiavana za manaraka ny marina amin'ny fitiavana fa tsy hoe ziogaina ndray misy krista mampatsiaro an'i Calvin de sarotiny mihitsy amin'ny atao hoe fahamarinana ara-pinoana mavita mamelaka olona mavita be de be ny olona zay tratran'izay ataotsika hoe fienjana ny Calvin zay tamin'ny antsy ity no antsoina hoe marina fa na izany ary marina loatra nanana an'izay Calvin marina loatra nanana an'izay saingy zao Calvin de nanana koa nefa fahalemem-panahy ny fahasoavan'Andriamanitra ary zay toetra anankiroa zay tsy tokony hiala mihitsy eo anatin'ny kristianina lay toe-tsaina entitra nefa toe-tsaina be fitiavana tsy mora manana an'izay eo anatina lelana an'izany anankiroa manao hoe za de manana toe-tsaina entitra amin'ny finoana amin'ny fitondratena nefa koa manana toe-panahy malemy fanahy zany tsy misy resety menanao manokana fa ny fanahin'Andriamanitra ny fahazavan-tsaina omeny fanahin'Andriamanitra no ahafahanao manana zany toe-panahy zany hoe entitra ary zay rahateo no mahatonga ny devise ny Calvin hoe promesse sincère zany hoe za olona aingana olona entitra olona ataotsika hoe aingana nefa koa olona manana maizy azy manana fahatsorana manana fahalemem-panahy olona tahaka ny efajoro mihitsy ary refako ny fivavahana kristiana ny antony reo ministera be dehibe reo zany dia hanefena toe-tsaina
ny anton'ireo ministera anatin'ny fiangonanareo dia ampiorenana amin'ny finoana. Ny anton'ireo ministera ireo dia zao hiavaozana hatrany araky ny ahafantarana any Kristy. Ary ny faran'izay zagany amintsika dia hoy ny filazan'ny Paoly azy manao hoe mba hahatonga ny olona handroso amin'ny fitiavana koa sady mitombo tsara ao amin'ny Kristy. Ny anton'ireo ministera ireo rehefa ny anton'ireo karazana ministera ao anatin'ny fiangonana, reo andraikitra maro samihafa anatin'ny fiangonana dia zao ahatonga fitombona sy fandrosoana. Mameram-panontania zany tsika manao hoe raha ohatra ka tsy ampy ny ministera dia tsy mandroso ny fiangonana. Raha tsy ampy ny mandray anjara manolo tena ho amin'ireo ministera ireo, ataovy hoe miena anisan'ny mpitandrina, ataovy hoe miena anisan'ny diakona, ataovy hoe tsy manao ny asan'ny mpiandry, ataovy hoe mikomy tsy mampianatra sekoly alahady mampianatra sekoly alahady, ataovy hoe tsy manao ny asan'ny tsara mitendry zava-maneno, ataovy hoe sanatria izany rehetra zany dia zao tsy mandroso ny fiangonana. Fa ny antony mampandroso ny fiangonana dia zao ny rehetra nandray ny fanomezam-pahasoavana dia miara-mibanjina tanjona imbonana izay hampandroso ny fiangonana, izay hitombony ny fiangonana, izay hahafantarany mpino an' Jesosy, izay hisorany mpino amin'ny fahatanterahana. Re afaka alao ery ara mba manoina ny antson'Andriamanitra, mba mandray anjara ao anatin'ireny ministera ao anatin'ny fiangonana ireny. Taiza tanora, mpanentana any amin'ny sehatra maro samihafa, mpampianatra sekoly alahady, mampianatra soratra masina, na dia atao hoe mpikarakara ny voninkazo-piangonana, mpikarakara ny fahadiovan'ny fiangonana, voamerany filaminana anatin'ny fiangonana, voamerany voninkazo, voamerany fahadiovana, voamerany fandaminana ny parikinina ny mpiangona, voamerany fandaminana ny fanaky ny mpiangona, ny kristianina ao fanaky ny fiangonana, voamerany fikojana ny fitaovam-piangonana. Ministera izay marina fa tsy hoe ministera tahaka ny ministera mpitandrina, fa zany dia andraikitra koa anatin'ny fiangonana. Atao sanatsiana hoe miangona noho ny efa misy parasy eo am-piangonana, ahoana moa no ahafahan'ny olona mifantoka? Ataovy hoe miangona aloha nefa tsy azo miantoka, hoe nisy nangalatra ve motoany, nisy namaky ve ny automobiliny? Ahoana no hitombony anam-panahy zany raha tsy misy ministera mikarakara an'izany, ankoatra ny ministera mikarakara ny tenin'Andriamanitra, mikarakara an'ireny hoe ahoana ny mba hahatonga ny olona hanana mahatonga ny olona afaka miangona ao anatin'ny fahasahiranana, mba mafana izy miangona. Be dehibe zany hoe tena zavatra andraikitra be mihitsy zay midika ny tenin'ny Paoly eto hoe ny rehetra ny manana didy amin'ny fampandrosoana ny asan'ny fiangonana. Tsy hoe ny mpitandrina mitory-teny ihany, na ny diakona manao ny fitantanana am-piangonana ihany, na ny mpiandry manao asa fampielezana ihany, na ny olona mandamina ny fandanjalana asan'ny fiveran-draharaha ihany, fa izao ny rehetra mihitsy manomboka hatrany amin'ny madinika. Noho izany dia tsy tokony hisy kristianina zany hialangalana ao anatin'ny fiangonana hoe za tsy manana inona atao, fa be dehibe ny andraikitra azo atao, be dehibe ny zavatra tokony azo atao anatin'ny fiangonana, fa ny tsy fananantsika fahazavan-tsaina, ny tsy fananantsika vina, ny tsy fananantsika hoe handroso aiza isika no ahatonga antsika tsy mahafantatra hoe eto ny tokony ataoko. Fa raha mahavaly fanontaniana tsika manao hoe handroso aiza ary isika, dia rehefa fantatsika izay fanontaniana izay hoe handroso aiza ity fiangonana misy antsika ity, hoentintsika aiza izy dia hipoitra ho azy miaraka amin'izay hoe ay dia ity olona ity zany manao an'ity satria makaritsika dia mila ohatra zao dia ianao manao an'ity. Rehefa mandroso makaritsika dia fantatsika ny tokony atao rehetra, zany hoe ny fahafantarana ilay lalak'izorana, ilay fandrosoana tiako hotratrarana no mahatonga ministera sy ny fampiasana fanomezam-pahasoavana azava. Re afaka ny fototra dia zao mety zanoina ny antson'ny tompony ao anatin'ny fiangonana. Ivavakisika Jesosy misoranao zay noho ny amin'ny asan'ny fanahinao masina izay ahatsapanay ny antso ny ministera maro samihafa ao anatin'ny fiangonana, ny karazam-panompoana izay ataonao anatin'ny fiangonana mba hahatanteraka anay, mba hampiorina anay amin'ny finoana, mba hahatonga anay haharesy hahatohitra ny karazam-pampianarany diso maro samihafa, indrindra mba hahatonga anay koa raha hitoetra ao aminao Jesosy izay lohan'ny fiangonana. Saotra tompo fa manome fiangonana ianao izay rafitra mitaiza ny ara-panahinay. Saotra fa manome anay fiangonana ianao izay rafitra mitaiza ny finoanay, ahatsapahanay fiombonana,
fa ao anatin'ny fiangonana no hitahinao, ao anatin'ny fiangonana no hanefenao, ao anatin'ny fiangonana no hanehoanay fiombonana. Tsy amin'ny fandehananay samyrery izay mahatonga anay hanamary tena no tianao, fa izay ao anatin'ny fiangonana ka hanananay fomba fijery ny hafa amin'ny fomadio, ary hananay fomba fijery ny tenanay amin'ny fomadio. Ampianaro zay Tompo, atsiaro fa zava-dehibe aminay ny hafa, zava-dehibe aminay ny finoana. Menao anay ny fiangonana hitaiza sy hanolokolo anay. Ataovy manona ny antsonao zahay mba ho tia ny asa fanotonao amin'ny fiangonana. Ataovy mahay mandray anjara amin'izay fampandrosoana ny fiangonana. Avaka ho an'ireo tompona andraikitra eto anatin'ny fiangonana zahay, ministera rehetra ao anatin'ny fiangonanao, ampaherezo zay rehetra mandray ny antsonao mba hitombo amin'ny finoana, hanaraka ny marina ao amin'io Jesosy. Dia mitoeranay amin'ny fitiavana, mitoeraka anatinay ny fitiavanao Andriamanitra, hitombonay amin'ny fahalalana tsara. Saotra Jesosy. Amen.